Mbola nitoyatry ny omaly sy teo anivon'ny trano fandraisam-bahiny teo amin'ny panorama moa ny fiaonana izay nirahany CSC na ny komity mpanaramason'ny fampiarana ny tondrozotra sy ireo nanosony ny tondrozotra ny credibilité na ny fahazahoana antoka ny fifidianana no isan'ny ba natao anatin'izay lahadinika izay amin'ny ankapobeny ihany koa dia nisy ny hevitra ny vohitra dia ny tokony anoloana ny mpikambana eo anivon'ny CES. Namory ireo mpanosony ny tondrozotra ny komity mpanaramasy ny fampiarana ny tondrozotra na ny CSC omaly tolakandro tao amin'ny trano fandraisam-bahiny panorama Andrianarivo. Nodiniana manokana ny tokony atao mba azahoana antoka ny valim-pifidianana manoloana ny resabe izay nateraky ny fanapahan-kevitry ny CES mikasika ny lisitra ireo kandida. Maro amin'ireo mpanosony ny tondrozotra no nanamafy fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny CES ka mampanontany tena raha azo antoka ny ho valim-pifidianana. Tsy azo ivalozana nefa ny fanapahan-kevitry ny CES. Raha ny voalazan'ny Dr Perry Rasoldrebe, filohan'ny komity mpanaramasy ny fampiarana ny tondrozotra tao aorian'ny fivoriana omaly, dia mila verina ny credibilité an'ny CES mba ho azo antoka ny fanapahan-kevitra izay avoakany ity androm-panjakana ity amin'ny ho avy. Tsy ny CES akory no tokony horavana fa ireo mpikambana ao aminy no tokony hovana raha ny voalaza, ary aroso any amin'ny parlemanta ny volavolan-kevitra mikasika izany. Mikasika ny fehi-kevitra izay nivoaka teny amin'ny CCI vato ny 10 Mey lasa teo kosa teo ambany fiain'ny FFKM dia nilaza ny filohan'ny CSC fa misy zavatra tsy voatery mifanohatra amin'ny sordalana. Efa voalaza ao anatin'ny sordalana avokoa na ny resaka fitoniana na ny resaka fampihavanana ary ny dialogue na ny fifampidiniana no lalana atongavana amin'izany raha ny voalazany.